Bonjour, bonsoir adonina antsika rehetra manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Irosondray tsika ny amin'ny lesona ary fatafiditra moa zany tsika ny amin'le tsy hoe fatafiditra fa hiditra amin'ilay toko fahinana ambin'ny folo zany tsika dia ny amin'le fandrarana ilay loza avy amin'ilay lovia fito na hoe kapoaka fito izany izay ho tanan'ny anjely. Ka alohan'ny hanaovantsika ny lesona ary dia mangataka antsika hiaraka hivavaka tsika metraka amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra iray io, miantso ny anaranao izay mizory ao fotoana izao. Mametraka indray izao fotoana izao am-pelantananao. Eny Tombo Iray Masina tsy mahay fanainanainjy na mahay manao nainanainy fa tsy ny fanainao no mitantana sy mivimbina anay. Fa hianatra ny teninao indray izay amin'ny tean'ity andinika izany. Dia mangataka aminao izay raha io aoka iray ny fanainao masina ny no hiasa aminay amin'ny fahafenoana. Ka arotsay aminay raha io ny fanainao, ampianatra anay ny teninao, anamasina anay amin'ny teninao ary ampafantatra anay izay tianao ambara amin'ny alalan'ny teninao. Hoe fahazavan-tsaina izay, hoe fahendrena izay, hoe fifantohana feno izay. Ary eo ka ny Andriamanitra ho aina ho anay ny teninao ary fahasalamana ho anay rehetra. Eo ihany koa nefa izay raha io izay mivavaka eto anatrehanao dia miaiky fa mpanota ary tsy manana famendrena na dia kely aza ary maro ny fahalemena sy ny tsy fantanteranay. Keny raha io manatitra ny fifonanay eto anatrehanao izay ny amin'ny eloka izay tsy fahamarinana sy vitanay eto anatrehanao. Eny indrindrandrindra tompo izay eritreretinay mety hoe tsy fahotana kanefa fahotana eo anatrehanao. Mifona raha io ny amin'izay fahotana vitanay, ny amin'ny tsy fahamarinana vitanay. Mangataka aminao izay Jesosy io, dio amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afaka amin'ny eloka rehetra. Dia aoka ny andranao Kristy anamarina anay, anamasina anay. Ary aoka ny rahanao an'ikeo Jesosy andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Dia aoka io tanany anjely ihany koa ny tantanao anay ndro tafotoanan'ny vato ny tongotray. Ka aoka izay tsy hanan'ilay ratsy fahefana tompo na dia kely aza. Ary ninona zana-tsim-pika ilay fan'ilay ratsy hoentina manafika anay na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Dia ilay devoly Satana sy ny asany rehetra izany. Dia aoka ny Kristy io ilay voninao amin'ny fofinainao izany sy amin'ny rahanao sy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay. Ny anaranao Kristy. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Rafo Satana sy ny asany rehetra. Ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofinainy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely monja azy fa levy Satana sy ny asany rehetra. Ny amin'ny rahan'i Jesosy sy amin'ny fofinainy. Dia iray ny naranao ray kalazay ny naranao mena voninahitra ny anao ray. Eo ihany koa ray ireo izay mitarina aminao andro manalina ny amin'ny aretina izay mahazo azy ireo. Mangataka aminao izay Kristy io enoa ny fitarainan'ireo izay mitaraina any tokantrano eny sy amin'ny toerana izay noho izao fampianarana izao. Ka ory amin'ny aretina izay mahazo azy, mijaly amin'ny aretina izay mahazo azy. Ka na inona eny aretina mahazo azy io ohatrany tampindokatra ny paladiny. Dia aoka Jesosy Tompo, dia dia kapoka taminao ilay manasitrana ny aretina rehetra. Anasitrananao azy ireo amin'izany aretina izany dia ho sitrana izy. Ka aoka ny Kristy ilay tananao mahery sy sandranao nahindritra no ampitoerinao aminy dia ho sitrana izy. Mamindrafo Andriamanitra araka ny habeny fahasoavanao. Eno ihany koa ny fitarain'ny vahoakanao ho an'ireo izay enjehina noho ny amin'ny fahamarinan'ny teninao. Ireo izay ankalaina. Andriamanitra taio izy ireo, ampahirezo izy ireo, atanjao ny finoana.
ary mifandresena izy aoka empelantananao izy ka tsisy arombaka azy empelantananao. Eno ihany koa ny fitarainan'ireo izay. Eny Tompo, sahirana ara-pivelomana, sahirana eo amin'ny asa, sahirana eo amin'ny fianarana, sahirana amin'ny zavatra maro samihafa, amin'ny hofatrano, ny ekolazy. Izay nianina androany tedavina androany, nianina rapiso tedavina rapiso. Andriamanitro, itezirenao ihany fitarainany tsirairay avy, ny amin'ny olona izay mahazo any tokantrano any. Ka metezera io amin'ny azy ireo fitsarana sy fiadanana nenao, ka hamindra fo amin'izy ireo. Ary indrindra amin'izao andro période d'examen izao ihany koa, dia apetraka finompelantananao, ireo vahoakanao, dia manao examen amin'izao fotoana izao, mihaino izao fampianarana izao. Mamindra fo amin'izy ireny Andriamanitro ary metezinao hitay azy amin'ny examen izay ho ataony. Mampatsiahy azy ireo izay nianarany. Ka ianao niato azy amin'ny examen amin'izay ataony. Ka Andriamanitro ny voninahitra ao nenao. Izany indray ny vavaka izay nasandratra teto anatrehanao, izay tsy voatery ny vavanay kosa dia oka ny fanahinao meno izany ka dia mitenena raha efa voninkaino izay vahoakanao. Dia anaran'i Kristy. Amen. Irosoarintsika ny amin'ny lesona. Resantsika farany izany dia hoe amin'ny fotoana izay hikatonan'ny tempoly, izany hoe rehefa feno setroka ilay tempoly izany, hitoeran'ilay voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, dia io izany mifandray amin'ilay fandrarahana ilay kapoaka fito izany. Satria amin'ny fotoana hikatonan'ny tempoly izany no mirotsaka izany ilay loza fito ao anatin'ilay kapoaka fito. Vakitsika kely ao amin'ilay Apokalipsy 5:12 ny andinin'ny fahavalo. Apokalipsy 5:12 dia ny andinin'ny fahavalo dia ahoana izy? Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatateraky ny loza fito nentin'ny anjely fito. Tsy misy mahazo miditra ny tempoly mandra-pahatateraky ny loza fito izay hoentin'ny anjely fito izany. Dia io moa izany miresaka ilay fahatezeran'Andriamanitra izany izay araraka amin'ny mponina ambonin'ny tany izany. Marina fa io fahatezeran'Andriamanitra io dia efa nambary izy io tany amin'ny lesona tany aloha izay fahitantsika. Ary any amin'ny tomboka se fahaenina sy ny trompetra fahafito dia hitantsika ihany koa mikasika ny loza io ny amin'ny andrarahana ny loza io zany. Any zany izy dia efa prévu izy tany, efa fantatra izy tany hoe amin'ny tomboka se fahaenina sy ny trompetra fahafito zany no isiany loza io ihany koa. Verenantsika kely lesona ty amin'ny Apokalipsy 5:1. Apokalipsy 5:1 ny andinin'ny 7:10. Dia vakitsika ny andinin'ny 7:10. Ahoana ozy izy? Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andinin'ny 4:9 tsy maninona. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, ny mponina ambonin'ny tany zany io. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka hafeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Tonga ny andro fahatezeran'ireo, ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Eo zany io amin'ilay kapoaka, amin'ilay tsy kapoaka fa amin'ilay tomboka se fahaenina zany dia efa voalaza koa mikasika ny loza io zany ny amin'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Ary aty amin'ny trompetra fahafito ihany koa raha mijery ilay trompetra fahafito, 12:10 andinin'ny 5:12. Dia ahoana ozy izy? 12:10 andinin'ny 9:12 azafady, 12:10 dia ny andinin'ny 9:12 sy ny 10:10 mikasika ilay trompetra fahafito zany dia izao ny voalaza eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valim-pitiany mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Dia hono izy ary novahana ny tempolin'Andriamanitra an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekena teo anatin'ny tempoliny ary selatra sy feo sy kotrokorona sy ororon-tany ary avandra vavety.
dia io moa mifanaraka amin'ilay zavatra hitantsika ihany zany ary amin'ilay apokalipsy 5:10 satria rehefa nivahana ny tempoly dia niny nivoaka tao ilay anjely 7 manana ilay loza 7 dia nomena azy ireo ilay kapoka 7 izay misy ilay fahatezerandriamanitra araraka amin'ny mponina ambony tany dia ahoana izy amin'ny 9:20 manao ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezerinao sy ny fotoana itsarana ny maty sy hanomezana valim-potiany mpaminany mpanomponao sy ny olona masina izay matahotra ny anaranao ny kelina lehibe ary mba hanimbanao izay manimba ny tany tonga ny fahatezeranao. Dia eto zany tsika zany zao iresaka zany mikasika an'ilay fahatezeran'Andriamanitra io raha tary amin'ny afatry ny anjely telo dia rehefa miresaka ny loza io izy dia mbola miresaka hoe ho avy io loza io. Fa rehefa tonga kosa tsika zany aty amin'ity vanim-potoana ny aty amin'ity kapoka 7 ity zany dia efa miraraka mihitsy ny loza zany. Dia eto zany izy tsy efa-tsy efa vita zany ny afatry ny anjely telo satria ilay firarahan'ilay loza 7 anatin'ilay kapoka 7 dia aorinan'ny afatry ny anjely telo. Inona ilay afatry ny anjely telo? Verenantsika kely 7:10 andininy 7 sy ny 10. Ahoana izy 7 sy ny 10. Ary nisy iray koa dia anjely 7 nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezerandriamanitra izay nahidana teo anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ahoana izy tsara? Amin'ny afatry ilay anjely telo raha misy miankohaka eo alohan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidana tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry. Io ilay afatry ny anjely telo amin'ny fotoana izay lazany ilay anjely fahatelo an'io afatra io zany hoe raha misy raha misy izy mandray ny marika ny bibidia eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezerandriamanitra izay nahidina tao amin'ny kapoky ny fahatezerany. Dia eto nefa tsika zany tonga amin'izay zavatra izay zany hoe efa vita zany ny afatry ilay anjely telo eto amin'ny vanim-potoana iainantsika izao dia mbola mitoetra hoe afatry ny anjely telo mampitandrina antsika manao hoe raha misy mandray ny marika ny bibidia na eo amin'ny andriny amin'ny tanany dia hisotro ny divain'ny fahatezeranaandriamanitra izy. Anio zany mbola mipetraka ilay fotoana mbola afaka miala amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany ianao. Fa rehefa miraraka zany loza 7 io anatin'ny kapoka 7 izay oentin'ny anjely 7 dia zao tsisy fanafantsondro fa tapitra ny anjaranao zany vita. Ianao ihany nefa nanendry ny anjaranao satria amin'ny fotoana izay rarahana io fa mikatona ny tempoly, mikatona ny varavara-pahasoavana. Ny loza miraraka amin'ny mponina ambony tany. Ka amin'ny fotoana izay rarahana io loza io zany dia amin'ny fotoana izay anapahan'ilay bibidia sy anjakan'ilay bibidia. Fanontaniana mipetraka nefa dia hoe amin'izao fotoana misy antsika izao ve fa manjaka bibidia? Manapaka ve bibidia dia mazava ho azy? Efa manjaka bibidia amin'izao fotoana izao, manapaka bibidia amin'izao fotoana izao. Ka io loza io zany efa mitatao eo amintsika io loza io zany efa mitatao amintsika zany. Ka dia izay zany mikasika an'iny kasika an'in'ilay 5:10 iny fa hiditra zany tsika izao ny amin'ny 5:9 satria arak'ilay mivakitsika farany teo amin'ilay 9:9 raha mbola iverenako farany ilay izy teo amin'ilay 5:12 dia hoe ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny ka tsy nisy nahazo niditra teo amin'ny tempoly mandrapatanteraka ny loza 7 nentin'ny anjely 7. Tonga zany ny fotoana eto izay andrarahana zany ilay loza 7 ao anatin'ilay kapoka 7 ka dia hiditra amin'izay loza 7 izay zany tsika. Ka alohan'ny hanazavana ny loza 7 dia izay foana miverina foana ilay teny manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminanin'ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Dia
Amaka indray zany tsika mikasika ilay loza fito sy kapoka fito zany inona indray zavatra ambarany eo zany, inona mifonosiny eo, inona daholo ireo karazana loza zany izay araraka amin'ity planeta tany misy atsika ity. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 120 satria eo zany milaza miresaka mikasika ilay loza fito sy kapoka fito. Ary nareo feo avy tao amin'ny tempolo eo nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana aidino amin'ny tany eo amin'ny vy fito feno fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny taon-diviany tamin'ny tany dia nisy vairatsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana marika ny bibidia sy ny akohoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa nampidina ny taon-diviany tamin'ny ranomasina dia nody raha tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manana rehetra teo aminy. Ary ny fahatelo nampidina ny taon-diviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nody raha ireny ary nahare ny anjelin'ny rano nanao hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina satria efa nitsara toy izany ianao fa ny rahan'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany ka dia raha kosa no nomenao sotrony ary tandrifiny ho azy izany. Ary ireko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy toa marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ary ny fahaefatra nampidina ny taon-diviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy ary mainy ny hafanana be ny olona ny teny ratsy ny laran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy satria sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy nampidina ny taon-diviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia dia tonga maizina ny fanjakany ary ny olona nitsakitsako ny lelany noho ny fanaitainany. Dia niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaitainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ary ny fahaenina nampidina ny taon-diviany tamin'ny Efrata, ony lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy tany amin'ny fipisahan'ny masoandro ary nahita aho fa indreo fa namaloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia avy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka fa fanahany demoreo ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangonana azy ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra ho sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana fa andreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ary nangonony ho any amin'ny tany atao hoe miteny hebreo hoe Armageddona ireny. Ary ny fahafito dia nampidina ny taon-diviany tamin'ny rivotra dia nisy feo mahery nivoaka avy teo amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Dia nisy elatra sy feo sikotrokorana ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho telotoko ary rava ny tanànan'ny fireneny maro ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba hanomezana azy ny kapoaka ny divain'ny firetan'ny fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra ary ny tendrombohitra tsy hita intsony ary nisy avandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no ny loza avy tamin'ny avandra fa lehibe loatra izany loza izany. Izay zany mikasika ilay vaky teny mikasika ilay loza pito sy kapoka fito araka ilay teny teo ary nare feo avy tao amin'ny tempolo eo nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana idino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka mikasika ty loza fito zany izay arotsaka amin'ity planeta tany misy atsika ty zany hoe ho amponina ambony tany zany dia zao. Izy io zany dia zao hoe toy an'ilay zavatra niraisina ihany io izay fahitantsika ihany io taria amin'ilay trompetra fito. Zany hoe ilay aty amin'ny loza fito zany manohy an'izay zavatra voalaza n'ilay taria amin'ny trompetra fito. Mifandray zany ireo. Ny zavatra hita fotsiny taria amin'ilay trompetra fito dia zao hoe ny iray apatelon'ny tany ihany no tratran'ilay loza. Fa rehefa tonga aty amin'ny kapoka fito zany tsika dia zao ilay loza mahenika ny tany rehetra. Zay zany mahasamihafa ilay izy. Taria amin'ny trompetra fito zany dia zao hoe
ny ray patelon'ny tany any averiko le izy ny ray patelon'ny tany any ny tratran'ny loza fa aty amin'ny kapoka 7 dia zao ny tany rehetra ny tratran'le loza satria ny loza izay nitsofina tany amin'ny trompetra dia mitovy amin'ilay loza izay voalaza aty amin'ny kapoka 7 dia hojerentsika kely any izy dia anao paralelisme kely tsika mikasika ny zavatra zay jerentsika kely le izy rajerentsika ohatra zany ny amin'ny trompetra zao raisika ty amin'ny apokalipsy 9 apokalipsy 9 raisika kely dia ahoana izy izy raha mijerisika amin'ny apokalipsy 9 apokalipsy 9 dia vakitsika ny andinin'ny fahafito dia ahoana izy izy amin'ny andinin'ny fahafito ary ny voalohany ny amin'ilay trompetra voalohany zany ary ny voalohany tsoka dia nisy avandra sy afo miaroaro ka nararaka tamin'ny tany izany ity loza voalohany ity ny amin'ny nitsofina taty amin'ny trompetra dia zao hoe aiza le izy no nararaka amin'ny tany no tenenana anazy teo araka ny voambarany teo ka nararaka tamin'ny tany izany dia raha mijery koa tsika zany aty amin'ilay loza voalohany aty amin'ilay kapoka 7 dia inona koa ny zavatra teneniny eo amin'ny tany koa ny resahany eo 220 ny andinin'ny faharoa ary ny voalohany nandeha dia napidina tondiviany tamin'ny tany dia manaraka ohatr'izay foana le izy jery koa tsika ny faharoa andray ohatra tsoraisika dolo tsika izy avatsika ny 9 andinin'ny 9 dia ahoana izy izy ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy toa tendrombohitra lehibe ny rehetra afo natsipy tany an-dranomasina ary tonga raha ny apatelon'ny ranomasina eto zany le loza zay nitsofina taty amin'ny trompetra zao any amin'ny ranomasina koa no mianjera le loza dia raha mijery tsika ty amin'ilay apokalipsy 9 ny amin'ilay loza faharoa amin'ilay kapoka 7 dia inona zavatra nisy eo amin'ny andininy fahatelo 9 andininy fahatelo ary ny faharoa napidina ny tondiviny tamin'ny ranomasina dia nody rà tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manina rehetra tao aminy ny faharoa izy napidina ny tondiviany tamin'ny ranomasina zany hoe misy paralelisme zany eto zany tsika zany manao fampifandraisana amin'ilay trompetra 7 sy kapoka 7 zany hoe le trompetra voalohany zany mifanaraka amin'ilay kapoka voalohany trompetra faharoa mifanaraka amin'ilay kapoka faharoa trompetra fahatelo mifanaraka amin'ny kapoka fahatelo dia inona moa ny loza amin'ilay resahana amin'ilay trompetra voalohany miresaka ny amin'ny tany dia ny amin'ny kapoka voalohany miresaka ny amin'ny tany ihany koa ka raha vao miresaka tany ianao dia iza ny mipetraka amin'ny tany ny ponina ambonin'ny tany no resahana eo ny trompetra faharoa miresaka ny amin'ny ranomasina hoe lasa rà ny ranomasina maty avokoa ny zavatra rehetra tao anatin'ny ranomasina kapoka faharoa miresaka ny amin'ny ranomasina ihany koa trompetra fahatelo miresaka ny amin'ny rano mandeha na rano miangona na ny loharano kapoka fahatelo miresaka amin'izay ihany koa ny rano mandeha ny rano miangona ny loharano trompetra faefatra miresaka ny amin'ny masoandro fahasimban'ny masoandro ka mainy masoandro ny olona kapoka faefatra miresaka ihany koa amin'izay masoandro izay fahasimban'ny masoandro trompetra fahadimy miresaka ny amin'ilay fahamaizinana aty amin'ny kapoka fahadimy izy miresaka fahamaizinana koa trompetra fahenina miresaka n'ilay ony efrata kapoka fahenina miresaka ihany koa le ony efrata ny trompetra fahafito miresaka le fahatezeran'Andriamanitra kapoka fahafito koa izy miresaka an'izay fahatezeran'Andriamanitra zay hoe tsisy fanafantsony satria efa tonga ny trompetra fahafito tapitra zany vita hoy ny fitenenana ka raisoko kely fotsiny leo amin'ilay aty amin'ilay 9 ijerentsika le izy teo hoe ny ray patelo no resahana aty amin'ilay trompetra raha raisika kely fotsiny izy aty amin'ny 9 ahoana izy 9 dia vakitsika ny andininy fahafito teo verenantsika
Ary ny voalohany tsoka dia nisy avandra sy afy miariary ra ka nararaka tamin'ny tany izany. Dia toy izany, ary may ny apahatelon'ny tany, ary may ny apahatelon'ny hazo, ary may ny ahy maitso rehetra. Miresaka ny apahatelony. Dia raha miresaka isika le trompetra faharoa dia izay koa ny resahany eo. Ary ny anjely faharoa ny tsoka dia nisy tonga tendrombohitra lehibe mirehitra afo na tsipy-tany an-dranomasina, ary tonga rà ny apahatelon'ny ranomasina, ary maty ny apahatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina, ary rava ny apahatelon'ny sambo. Miresaka le hoe apahatelony, raha vao miresaka aty amin'ny trompetra zany dia ny apahatelony foana. Amin'ny teny frantsay hoe un tiers, ny apahatelony no simba. Zany hoe mbola tsy nahatratra ny tany rehetra. Fa rehefa tonga zany izy aty amin'ilay kapoaka fito, dia araka ilay hitantsika teo raha vakintsika ilay andininy voalohany amin'ilay toko fahaenina ambin'ny folo dia hozy izy: ary nareo feo avy teo amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe mandeha na hidino amin'ny tany ny ao amin'ny vy fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka rehefa araraka zany izy eto dia hoe manao any amin'ny tany rehetra io araraka io. Tonga ny loza zany, tsy miresaka apahatelony intsony zany izy eto, fa hoe la terre entière no resahany eto, ny tontolo izay misy atsika no resahany eto zany. Dia ilay fitsarana zany izay araraka amin'ilay kapoaka fito dia zao hoe maninona? Manatanteraka izay voalazan'ilay trompetra fito izany. Satria taria amin'ny trompetra izy ny apahatelony, fahaty amin'ny kapoaka izy zany manatanteraka izay tsy fenin'ilay trompetra fito izany. Dia ity fahatezeran'Andriamanitra ity dia io zany maneho ilay fitsarana farany io, maneho ilay fitsaran'Andriamanitra io, fitsarana farany alohan'ny fiavian'i Kristy fanondroany zany. Zany hoe alohan'ny fiavian'i Kristy, mialohan'ny fiavian'i Kristy zany dia miraraka io loza io zany. Simba ny miraraka ny loza amin'ny tany. Misy vahiratso izy raha miresaka ilay loza voalohany io. Miraraka ny simba ny ranomasina, ny zavatra rehetra ny an-dranomasina fa tsy resaka apahatelony intsony. Simba ny rano fisotro, ny rano miangona, ny rano mandeha. Simba ny masoandro, tonga ny fahamaizina. Simba ny io koa miresaka ny amin'ny Iony Efrata izy hoe ritra ny Iony Efrata, inona ny tiany ambara amin'izany? Ary farany dia eo ilay hoe fahatezeran'Andriamanitra lehibe, satria no mamarana azy zany. Isororotany mbola tsisy ohatr'izany izy fa vandra vaventy. Nosy tsy ho hita intsony, ny tendrombohitra tsy ho hita intsony. Zany hoe faharavana tanteraka zany rehefa tonga ilay kapoaka fahafito izany. Dia izay mahatonga ilay izy hoe mialohan'ny fiavian'i Kristy zany miraraka ireo loza ireo zany. Ary ny zavatra hita dia ity, raha hitantsika eo izy, ho hitantsika moa izy amin'ilay kapoaka voalohany zany, dia zao hoe io fitsarana io dia iza no iantefana io fitsarana io? Dia ireo izay manana ny marika ny bibidia sy miankohoka eo alohan'ny sarin'ny bibidia. Ka eo amin'ilay kapoaka voalohany ny ahitantsika sady an'izay zavatra izay rehefa miresaka ilay kapoaka voalohany izy hoe iza ny vahoaka izay irarahany loza ireo. Dia ireo izay miankohoka eo alohan'ny sarin'ny bibidia sy mandray ny marika ny bibidia izany. Ka hiditra aritsika zany amin'ilay kapoaka voalohany dia hitantsika eo mikasika an'izay zavatra izay. Vakintsika raha izy toko fahaenina ambin'ny folo, hidritsika amin'ilay kapoaka voalohany. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo dia vakintsika ny andininy faharoa. Ahoana ozy izy eo? Ary ny voalohany nandeha dia napidina ny taondoviany tamin'ny tany, dia nisy vairatsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana ny marika ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny voalohany izy nandeha dia napidina ny taondoviany tamin'ny tany, dia nisy vairatsy sady nampahory tamin'ny olona izay manana ny marika ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny izany. Rehefa nanjaraka ny loza zany ilay anjely voalohany dia nararaka tamin'iny, nararaka tamin'ny tany ilay loza. Inona ity loza nararaka ity? Dia hozy izy vahiratso hozy izy,
Vairatsy ozy izy arak'ilay teneniny teo. Dia nisy vairatsy sady nampahory tamin'ny olona izay manana ny marika ny bibidisy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Ka ilay vairatsy ity zany dia zao hoe izay mahazo le mponina ambonin'ny tany eto dia mifandray zany amin'ny fahotana izay nataon'izy ireo ka nahatonga izany vairatsy izany. Zany hoe ny fahotana nataon'izy ireo zany nahatonga le vairatsy tonga taminy. Inona ny fahotana nataony? Dia satria izy naninona? Nandray ny marika ny bibidia sy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Vokatra izay fiankofany amin'ny bibidia izay zany sy fandraisan'ny marika ny bibidia izay nahazahoan'izy reto an'ilay vairatsy. Anika ilay vairatsy eto zany dia lasa inona? Lasa marika ny bibidia zany eto ilay vairatsy. Satria nahoana? Le olona voan'ny vairatsy zany ty fotoana ity dia zao ireo izay manana ny marika ny bibidia sy miankohaka eo alohan'ny sariny. Io zany ohatran'le any amin'ny tsy haiko hoe ahoana moa filaza anazy. Tsy sanatrian'izany hoe mampitovy an'ilay izy tsy izay mihitsy ilay zavatra tiako tenenina. Fa izay moa ny ohatra hitako zany teo anatrehan'ny tantara izay nisy. Ohatra hoe tamin'ny andron'ny Jiosy rehefa tamin'ny andron'ny Nazi zany tamin'ny andron'ny Hitler rehefa samborina ny Jiosy dia asiana étoile jaune ny Jiosy. Ohatrany hoe amin'ny akanjon'ny Jiosy zany na mbola tsy voasambotra ary izy zany dia efa asiana étoile jaune dia fantatra hoe Jiosy iny olona iny, Jiosy iny olona iny. Ka tsy izay ilay tiako anokafana zany fa le hoe inona moa le hoe étoile jaune maneho hoe Jiosy iny zany. Fa tsy sanatrian'izany mampitahan'izay mihitsy azy zany. Fa ny tiako tenenina dia zao hoe ho an'ny olona izay miankohaka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny dia manana marika ihany koa izy hamantarana azy zany amin'izay fotoana izay. Dia inona ny marika ity any? Misy vairatsy izy. Dia lasa inona ny marika zany? Iny misy vairatsy? Manana marika ny bibidia. Satria lasa marika ny bibidia zany ilay vairatsy. Inona moa le vairatsy? Zany vairatsy zany dia zao hoe le vairatsy zany vai izay fery tsy mety sitrana zany dia misy nana zany iny fa ny vatanao zany feno an'iny ny vatanao zany. Zany hoe feno nana, misy vai mivaky zany le poa mitresaka dia misy nana zany iny. Feno nana ny vatanao zany. Zany hoe fery tsy mety mikatona zany fa mipotra foana zany iny dia lasa mamoronana foana zany ny fery iny. Dia ohatra ny amin'izany raha miresaka tsika zany ohatrany hoe aretina mikiky koa dia vairatsy koa zany ny aretina mikiky tahaka ny ohatrany hoe ny sida, ny cancer, ny karazana virusy. Reny zany karazana vairatsy daholo zany reny aretina mikiky rehetra reny zany. Ka eo amin'ny testamenta mampatsiaro antsika zany ilay izy ny any amin'ny testamenta taloha satria ny olona tratran'ny vai zany tany amin'ny testamenta taloha dia zao ireo izay voaozina no tratran'izany vai zany. Raha voatratran'ilay vai zany ianao dia lazaina ianao fa voaozina zany tany amin'ny testamenta taloha. Ka izy io araka raha vakitsika kely izy aty amin'ny Leviticus 7:10 aty jerentsika kely fotsiny. Leviticus 7:10. Ahoana izy aty amin'ny 2 aty. Hoe ahoana ny fipodran'io vairatsy io zany. Raha vakitsika fotsiny soramanitra dia hoe ny lalàna ny amin'ny abokana sy ny aretina mitovitovy aminy. Dia ao anatin'ny 7:10 moa zany izy miresaka momba ny karazana abokana isan-karazany zany eo anatin'io dia mikasika ilay hoe vairatsy zany fa le 2 voalohany sy 2 fotsiny vakitsika. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe raha misy mamontsy na eo amin'ny hoditry ny nofon'ny olona na misy manako-pery na misy mifarotra mangirana na eo amin'ny hoditry ny nofony tahaka ny abokana izany dia hoentiny eo amin'ny Arona mpisorona izy na eo amin'izay iray amin'ny mpisorona zanaky Arona. Zany hoe asiana consulteny mpisorona zany izy. Dia rehefa voapirofon'ilay mpisorona zany izy hoe abokana ity zany na hoe vairatsy zany dia inona zavatra atao? Atokana iny, on le met à l'isolement zany, atokana iny tsy ampifandraisana amin'ny olona. Dia ny ohatrany amin'izany ohatrany tamin'ny andron'ny Mosesy Miriam manabavin'ny Mosesy rehefa boka izy tratran'ny abokana vokatry ny fahotana izay nataony dia natokana izy niala teo amin'ny
tobiny zanak'Israely. Tsy nahazo niara-mipetraka teo amin'ny tobiny zanak'Israely. Zany hoe atao à l'isolement le olona zany zay manana vai. Mitokana zany zay zavatra zay. Ka ity vai ratsy ity zany. Ka io mantsy le zavatra teneniko tsy hoe mampitovo aza amin'le hoe nahazo ny jiosy tamin'ny andron'ny nazisme. Hoe natao tany anaty camp de concentration ny jiosy. Fa eto zany ny zavatra misy de zao hoe ilay vai ratsy zany de famantarana ity ivelany manao hoe vahoakan'ny bibidiny, manana ny marika ny bibidiny. Ka le vai ratsy de zao hoe signe externe famantarana ity ivelany ny amin'ny faratsiana zay ao anatiny mikika azy, ny amin'izy lay manompo ny bibidi sy miankohaka any bibidi. De ohatr'izay koa nahazo ny vahoakany Egyptiana rehefa tratran'ilay loza folon'ny Egypta, ny mponiny Egyptiana. De anisan'ireo loza zay nahazo ny Egyptiana ny vai ratsy. Aty amin'ny loza fahaenina ny misy an'izany tamin'ilay loza folo tao amin'ny tany nahazo ny vahoakany Egypta zany zay nalefan'Andriamanitra ho an'ny Egyptiana. Jerentsika koa mikasika ny zavatra zay. Exodosy 7. Exodosy 7. Jerentsika kely zay. Exodosy 7 de vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 10. Mikasika le vai ratsy nahazo ny mponiny Egypta ny amin'le loza fahaenina zay nalefan'Andriamanitra ho azy ireo izany. 9 ka hatramin'ny 10. Ary Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona mangala le vonina amin'ny tananao ao amin'ny lafaoro lehibe. Ary eo ka tompon'ny Mosesy miakatra manandrefy ny lanitra eo mason'ny Farao izany. De itorajoferan'ny tany Egypta rehetra izany ka ho tonga vai mipopotra amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy eran'ny tany Egypta rehetra. De naka le vonina teo amin'ny lafaoro lehibe izy roalahy ka nitsangana teo anatrehan'ny Farao. Dia natompo Mosesy niakatra nanandrefy ny lanitra izany ka dia tonga vai mipopotra tamin'ny olona sy tamin'ny biby fiompy. Zany hoe rehefa natsipy zany le rasen'Andriamanitra atay amin'le loza fahaenina zany, io zany Andriamanitra makao izy lavenina avy amin'le lafaoro lehibe de atsipahazy eo alohan'ny Farao zay. De rehefa tsipinao iny de zao tonga vai mipopotra iny ho an'ny mponina ny Egypta hozy izy. De tonga tokoa zay de tena tonga vai mipopotra ho an'ny vahoakan'ny Egypta. De mangididy iny satria mamoronana, mipopoka vatana eo sy ny sisa izany. Ary tsy vitany hoe ilay vahoaka ihany, averiko tsara, tsy vitany hoe ilay vahoakan'ny Egypta ihany no tratran'ilay loza, tratran'ilay abokany eto. Fa iza ihany koa ny tratra? Ilay omby asin'ny Egypta ihany koa ny tratra. Na ny Andriamanitry ny Egyptiana koa tratra sy Farao de milaza fa izy Andriamanitra, ary izy Andriamanitry ny Egyptiana. Ka na ny Andriamanitry ny Egyptiana koa ara de tratra le loza. Eo amin'ny 9:1 izy miresaka an'izay. Ahoana izy? Ary ny omby asy tsy nahajanona teo anatrehan'i Mosesy noho ny vai, fa ny vai dia nahazo ny omby asy mba amin'ny Egyptiana rehetra. Zany hoe tsy hakanavaka zany. De raraisina zany ty vai ratsy ty eto, zay mahazo ny mponina ambony tany de zao. Zany hoe tsy ny vahoakan'ny bibidi ihany zany no tratran'ity vai ratsy ity, fa na bibidi ihany koa ara zany de tratran'ity vai ratsy ity. Satria iza moa le omby asy? Ary iza ny Andriamanitry ny Egyptiana? Fa ireo nge no maninona? Ireo no mitondra ilay vahoaka zany hijangajanga, mitondra ilay vahoaka anompy sampy. De zay mahatonga le izy hoe le vai zany tsa mahatratra le hoe omby asy ny Egyptiana. Na ny Andriamanitry ny Egyptiana tahaka ny Farao. De ohatr'izay koa amin'ny fotoana io zany rehefa miraraka iloza io amin'ny tany. De milaza hoe ny vahoakan'ny bibidi ny mandray an'io zay manana marika ny bibidi sy miankoka amin'ny sarin'ny bibidi mahazo an'io. De io zany tsy hoe ny vahoakan'ny bibidi ihany.
Fa bibidia koa zany dia tratra ny ho marika io ihany koa. Satria izy no mampijangajanga ny vahoaka ny tany. Izy no mampisotro ny divay ny fijangajangana amin'ny vahoaka ny tany dia na izy koa zany tratra ny loza io. Ka rehefa tratra ny loza io izy, tahaka nyreto omby asiny Egypta reto dia zao hita fa manino mpisandoka ihany izy. Fa tsy Andriamanitra. Nefa manao ny tenany ho Andriamanitra. Dia eo zany hita miariary hoe mpisandoka ihany izy fa tsy Andriamanitra satria nahoana mangididy oatra ny rehetra ihany izy. Dia eto moa zany le omby azo zany azo pitahina amin'ileo io ny pretrany io ny pasterany io ny loolonany io ny evanjelistany dia miara mangididy eo daholo izy rehetrarehetra. Eo zany hita daholo ay mpisandoka daholo reto, ay mpaminany sandoka daholo reto. Dia izay ny anjaran'ireo zany izay manino miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy mandray ny marika ny bibidia. Dia ireo izay tsy miaino ny feon'i Jehova na naningilana ny sofiny rehefa niantso Jehova manao hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana tsy mba niankohaka tamin'Andriamanitra izy, tsy mba nivavaka tamin'Andriamanitra izy na natahotra an'Andriamanitra izy, fa nino niankohaka tamin'ny bibidia ny nataony, nandray ny marika ny bibidia ny nataony. Ary io loza iny efa tenen'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Ahoana izy hoe rehefa tsy mihaino ny feon'i Jehova ianao? Aty amin'ny Deutéronomie aty ny ahitantsika anazy. Deutéronomie 7:20. Deutéronomie 7:20 jerentsika kely. Andininy 5:10. Deutéronomie 7:20, andininy 5:10. Dia ahoana izy? Zao ny teneniny eo. Andininy 5:10. Dia zao ny tenin'ny Tompo. Fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra kosa ianao, ka tsy mitandrina na hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hatratra anao izao fanozonana rehetra izao. Andriamanitra zany miteny fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehova ianao, tsy hitandrina na hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny, dia ahoana izy? Dia ho tonga aminao sy hatratranao izao fanozonana rehetra izao. Dia ino ny oziny? Rehefa tsy manaraka ny feon'i Jehova zany ianao na manaraka ny lalàn'i Jehova izay andidian'i Jehova arahany, dia ho tonga aminao izao fanozonana izao. Dia ao anatin'ilay fanozonana iny ao ilay abokana. Ao anatin'ilay fanozonana 7:20 izy miteny an'izao. Ahoana izy amin'ny 7:20? Amelin'i Jehova anao ny vain'i Egypta sy ny tomboka sy ny atina ary ny azaka izay tsy azo mpanafody zany io, izay tsy azo tranona zany. Amelin'i Jehova anao ny vain'i Egypta sy ny tomboka sy ny atina ary ny azaka, zany hoe misy karazany le vai tsy iny. Dia azo anao ivay io zany rehefa tsy mihaino ny feon'i Jehova ianao. Io ny ozona mahazo anao. Dia io no nahazo an'ilay mponina ambonin'ny tany. Le vain'i Egypta io no mahazo an'ilay mponina ambonin'ny tany. Dia mangididy daholo, mihoatroatra daholo. Ka zay zany mikasika ilay kapoaka voalohany. Maninona ilay izy? Nararaka zany amin'ny tany ilay izy amin'ny mponina ambonin'ny tany. Tahaka n'ilay trompetra voalohany izay naninona? Nararaka ihany koa amin'ny mponina ambonin'ny tany, fa zao ny iray apatelony ihany no votany amin'ny trompetra. Iverenantsika kely ilay satria misy zava-dehibe voalaza ny ao anatin'izy io. Vakitsika Apokalipsy 7:7. Andininy 7. Ahoana izy? Apokalipsy 7:7 ny andininy 7. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Apokalipsy 7:7 dia ny andininy 7. Ary ny voalohany nitsoka dia nisy avandra sy afo miaroaro rà, ka nararaka tamin'ny tany izany, ary may ny apatelon'ny tany, may ny apatelon'ny hazo, may koa ny amaitso. Rehefa nandraraka ilay loza tamin'ny tany ilay anjely voalohany izay nitondra ilay trompetra voalohany, dia inona ny zavatra nisy? May ozy izy ny apatelon'ny tany, may ny apatelon'ny hazo, may ny amaitso rehetra. Eto zany dia zao hoe inona ny zavatra hitantsika? Ilay fahasimban'ny tontolo iainana zany io, ny hazo mirehitra io.
Zany hoe ny zava-maitso rehetra zany dia mirehitra ary zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana zao ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao zany dia mbola eto amin'ny fotoanany trompetra zany tsika amin'izao fotoana zao fa mbola tsy ao anatin'ilay loza fa rehefa tonga zany io loza io dia tsy ho zakazakaina io loza io rehefa tonga io dia eto zany dia zao l izy manino izy izy ny ampatelon'ny azo izy izy ny ampatelon'ny zava-maitso izy izy ny ampatelon'ny tany izy izy dia hirehitra maio izy izy dia amin'izao fotoana izao nefa dia inona ny zavatra misy tonga amin'le vanim-potoana an'ilay antsoina hoe méga feu tsika amin'izao fotoana zao zany hoe le afo zany zao fa manomboka m's'intensifie memafy le izy raha taloha ohatra ny hoe nisy fotoana ohatra ny hoe misy saison de feu inona moa le saison hoe misy vanim-potoanany zany ny firetan'ny ala ohatrany aty ampitana ny masina dia rehefa tonga io période io dia amin'ny fotoanan'ny maitany no misy an'izy io zany na hoe été dia amin'izay fotoana izay zany mandritra ny volana maromaro misy an'izay période zay mirehitra izy fa amin'izao fotoana misy antsika izao tsisy fetrany intsony ange zany firetan'ny azo zany ny zava-maitso zany fa mandritra ny taona za anankiray zany dia misy foana zay firehetana zay zany ary efa manomboka mahatratra ny trano fitoerana ara le izy farany teo zao vao nisy tafakatra tanàna le izy mirehitra daholo ny trano fonenana rehetrarehetra zany ary dia le afo tena lasa midedadedadedade satria araka ny resantsika mihitsy hoe tamintsika ny resaka ny trompetra dia zao hoe Andriamanitra mihitsy no mampirehitra le afo zany voaviana zao nijery météo tamin'ny télé teo mikasika ny doro-tanety teto Frantsa ngamba maly ny faky maly dia hoe efa 7000 départ de feu sady vao manomboka zany ny maitany zao dia efa misy 7000 sady ny départ de feu na hoe ny fanombolan'ny firetan'ny afo zany hoe 7,000 ny fanombolan'ny firetan'ny afo sady efa nisy tena alefany teo karazana ohatrany hoe mikarta zany na météo amin'le izy dia hitanao hoe reto daholo le toerana misy an'izy mirehitra daholo ny amin'ny Madagasikara moa ny mirehitra reny zany mponina mihitsy ny efa mandorana azy indray amin'le ambolena zany sy maka territoire zany hoe maka territoire ambolena sy ompiana sy ny sisa sy ipetrahana dia mandory tanety ny olona Madagasikara efa ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany hoe mirehitra zany ny ampatelon'izao tontolo izao ary ny zararehita araka ny fahita teo miavosa ihany le izy zany hoe mitombo zany dia tsy maintsy afara zany io amin'le resaka hoe ho tonga any amin'le loza atsika dia ny territoire rehetra no hirehitra zany rehefa tonga zay loza zay ny zavatra misy anefa eto dia zao raha hitantsika zany ny trompetra inona ny mahita any amin'ny trompetra ny azo no mahita any amin'ny trompetra ny tany no mahita any amin'ny trompetra ny zava-maitso no mahita any amin'ny trompetra fa aty amin'ny kapoka kosa inona ny mahita tsy ny zava-maitso tsy ny azo tsonona ny zava-maitso no hoe may fa ny olona mihitsy no may aty amin'ny kapoka inona ny mamaily olona le vairatsy no mahamainy olona satria may ny vairatsy ny vatana mangirifiry io aretina zay mahazo azy io mampijafajafa azy io zany hoe mandraikiraiky azy io vairatsy io ka io zany na vairatsy aty ivelany io mangididy io na le tumeur any anaty io vairatsy mampangirifiry azy io mampanaitaina azy io zany hoe le fahamaizana zany le zavatra nahamay zany tary amin'ny trompetra raha ny azo averiko tsara izy raha ny azo na ny zava-maitso no may aty amin'ny kapoka zany ny olona mihitsy no may fa zao may ny vairatsy zany ny olona aty amin'ny kapoka voalohany izany iverenantsika kely le izy teo 2:12 aolo izy izy ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny taondiviny tamin'ny tany dia nisy vairatsy sady nampahory ny olona izay nanana ny marika amin'ny bibi sy ny ankohoka teo anatreny sarany tsy vitany hoe tratra ny levay izy fa nampahory izy tena nampahory azy io nampanaitaina azy io ary hitantsika le izy fa
Tsy vitany hoe nampahory azy io fa rehefa mandeha le vanim-potoana ty amin'le toko fahinana amby folo dia tady dio tsara fa rehefa tonga ary amin'ny kapoaka rehefa tonga aty amin'ilay kapoaka fahadimitsika dia mbola hitantsika eo ny fampahoriana izay azon'ny olona amin'ny vai ratsy io satria tena manaitaina zany hoe maritra mandritra le loza fito zany io resaka vai io. Jarintsika kely aty amin'le toko fahinana amby folo andininy faraika ambin'ny folo dia ahoana izy andininy faraika ambin'ny folo dia ny teny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy no ny fanaitainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Any amin'le loza fahadimy izy zany dia zao mbola mitaraina ny amin'le fanaitainana zay mahazo azy no le vai ratsy zay mahazo azy satria mandory ny vatany izy zany, manaitaina ny vatany tsy zakany le izy. Dia izay zany mikasika an'iny manao hoe ilay brûlure zany na le mamay vai amin'ny zavatra mahamay ny tany na ny hazo na ny zava-maitso dia zao ny findrany amin'ny olona zany le izy rehefa tonga lay loza fito ka lasa ny vatan'ny olona no may vokatry n'inona vokatry le vai ratsy zay mahazo anazy izany ary le vai ratsy tsy tongatonga ho azy io fa io zany vokatry ny zavatra ataonao mandritra ny fotoana maro no mahatonga an'io. Inona le izy rehefa mandahan'Andriamanitra ianao fanamasina zany mibitsika aminao lava mibebay ianao tsy henoinao iny fa akombonao ny sofinao na repoussenao iny tsy mila na tsy te hieno ianao a force zany ianao manao an'izay zavatra zay mandahan'Andriamanitra manosika an'Andriamanitra tsy mety hienon'ny feony dia tonga aminao le vai ratsy. Zany hoe vokatry ny zavatra ataonao mandritra ny fotoana maro zany no mahatonga an'io fa tsy hoe tonga dia tonga aty dia hoe tonga dia nisy vai ratsy ianao. Andriamanitra tsy manao an'izay satria Andriamanitra mametraka fotoana zany hibebahanao fa ianao tsy ny heno, ianao nanda, ianao nanifika an'Andriamanitra. Ka eto zany tsika amin'ilay kapoaka voalohany dia zao hoe efa fantatra sady voateny sady hoe aiza ny toby misy ny fahavalo. Dia ny toby misy ny fahavalo dia zao ireo zay manana ny marika an'ilay andriamanika hafa zany dia manana ny marika ny bibidia dia fantatra hoe ty fahavalo iny le misy vai ratsy iny. Maninona le loza no tamin'ny tany no nararaka satria eo amin'ity planeta tany ity no misy ny fanapahan'ilay bibidia anjakany bibidia dia zay mahatonga hoe ny ponina ambonin'ny tany no azafady ny ponina ambonin'ny tany rehetra no tratran'ilay loza fito sy kapoaka fito no tratran'ity vai ratsy ity dia ireo zay manana marika ny bibidia sy miankohaka eo anatrehan'ny sarin'ny bibidia. Dia an'izao fotoana misy atsika izao dia mbola miantso fon'Andriamanitra anio ny andro hibebahana mibeba itsika anio ny andro hibebahana satria ny vahoaka an'Andriamanitra zay mandray ny marika an'Andriamanitra satria Andriamanitra manana famantarana manana ny marika Andriamanitra dia izy tsy mba tratra ny loza io tahaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta. Ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta rehefa tratran'ilay loza folo ny Egiptiana ny zanak'Israely tsy mba tratran'izany loza folo zany. Dia ohatr'izay koa amin'ny andro farany amin'ny fotoana irarahan'ny loza io zany ny vahoaka an'Andriamanitra tsy tratran'io loza io fa ny vahoaka ny bibidia no tratran'io loza io. Dia izay zany mikasika an'iny lesona iny fa amin'ny lesona manaraka indray zany tsika dia zao iresaka ny loza zay resaka ny loza faharoa sy ny loza fahatelo tsika miresaka manaraka satria le loza faharoa sy ny loza fahatelo dia miresaka ny amin'ny fahasimban'ny rano dia ny ranomasina sy ny rano fisotro na ny rano mandeha na ny rano miangona na ny loharano. Izay zany ny zavatra horesahantsika eo indray amin'ny lesona manaraka. Ka zay tapitra ny fotoanantsika eo amin'ny lesona manaraka indray tsika miresaka an'izay zany.
ivavaka isika hisaotra n'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray io misaotra anao izay raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao tamin'ny teny ity. Voninahitra ny eo anao irery ihany Andriamanitra ray, ny dera, ny haja, ny laza, ny hery. Haleloia, haleloia. Voninahitra ao amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Dia misaotra ray ny amin'izay vitanay indray tamin'ny teny ity. Mana masina ray ny vahoakanao, ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia aoka ray tsy hijanona ho fahalalana ihany ny teninao, fa hitondra fanovana amin'ny fitondran-tena, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba famindra, eo amin'ny vahoaka izay mihaino izao fampianarana izao. Ka handray ny antsonao izy mikasika ilay afa-tsy ny anjely voalohany manao hoe mahatahorana Andriamanitra ka miovoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa ny lohan'izay nalaon'ny lanitra sy ny tany. Ka aoka raha io ny vahoaka izay mihaino izao fampianarana izao dia safidy ankohoka eo anatrehanao, handray ny marika eo anatrehanao fa tsy ny mariky ny bibidina ny sariny, satria ho an'ireo izay mandray ny mariky ny bibidina ny sariny dia ny vai ratsy no anjarany. Ka aoka ny tsy ahazo ny vahoakanao zany Andriamanitra ray. Teraina mandrakizay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompony tenako, amanaraka indray, baibai daholo.